Miroso hatrany ny asa fanamboarana ny tohodrano Beboka atao amin'ny distrika Anantsalova faritra Melaky. Ny 450 isan-jaton'ny asa no efa vita ary kendrena ny ahavitana izany amin'ity taona ity. Tonga teny fotony nijery ny fizotran'ny asa ny délégation notarin'ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Arfide Ramitson. Miaraka tamin'ireo tompona ndraiky mpanjakana isa tokony any amin'ny faritra Melaky. Raha 50 hektara monja ny velaran-tany novolen'ireo mpamboly tao amin'ny lemaka Beboka nandritra ny taona maro noho ny tsy fampian'ny rano manondraka ny lemaka dia ho afa-pahasahiranana izy ireo atsoatsy amin'ny fahavitan'ny tohadrano. Tantsoroka ny arahana tamin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana tamin'ny alalan'ny tetikasa AD2M, tetikasa ho fampandrosoana ny faritra Melaka sy Menabe izay vatsiny ny fida vola. Afaka manondraka velaran-tany hatrany amin'ny 100 hektara amin'ny tao-pamokarana iray ary 500 hektara amin'ny voly avitra ny tohadrano. Kendrena ampiakatra vary akotry fanampiny hatrany amin'ny 390 taona isa-taona ity tohadrano vaovao ity. Rehefa nanomboka nandray ny asa teto amin'ny ministera miaraka amin'ireo teknisianina sy ekipa taty zay dia nametraka ho fanampy satria anisan'ny tokony anisan'ny atao hoe hitondra asa, hitondra sakafo, hitondra fitombokarena ary hitondra vahaolana marobe ny fahavitany Beboka aty amin'ny distrika Anantsalova. Any amin'ny 190 hektara no tanimbary zay tsy volena vary ihany fa azo volena voly hafa ihany koa. Ary fantatsika fa aty Antsalova dia mamokatra indroa isa-taona. Zany hoe any amin'ny 230 hektara zany raha atambatra ny 2 taona no isa-taona no vary vokariny eto. Ary satria efa tonga dia mampiditra ny haitao manara-penitra atsika miaraka amin'ny papri dia everina fa tsy latsaky ny 4 taona isan'ny hektara ny amin'izany 330 hektara zany no isaky ny kampany. Zany hoe 20 taona zany no total ny 4 taona isan'ny hektara anatin'ireo 2 taona de campagne reo. Be dia be ny vokatra hivoaka eto. Tatsapamboly maherin'ny arivo no isitraka izao fotodrafitrasa izao izay ahitana fikambanan'ny mpampiasa rano AUE miisa 4 sy federasiona iray. Velom-bola araka izany ireo tatsapamboly. Ny tombosoa moa lazerena dia hitanay fa tena handeha mihisy satria ny fambolenay taloha dia tena hita fa tena rasy. Fa amin'izao izy zany dia manantena zahay fa ho sara be satria lemaka ary tena mavokatra baiboly tany hitondrana ny rano reo. Tamin'ny taloha zahay dia mety gony 2 na 3 isaky mpamboly fa amin'izao zay matoky sara fa mety eo amin'ny sasataona farafarasiny le vokatra isan'olona. Dia misaotra zahay, misaotra ny fitondram-panjakana, ny ministera reo isan-karazany, ny délégation maro. Tafiditra ao anatin'ny tanjon'ny fahavitan-tena ara-tsakafo aty amin'ny faritra Melaka izao ezaka izao.